Mbola faly miaraba anao tokantrano manaraka ny météo ny sary azoko amin'ny zana-bolana androany misy anio faritra Andratsy Niforona ao avaratra atsinanan'ny Madagasikara zany hoe avaratra atsinanan'ny faritra Diana moa zany nisy ny fohibeny tamin'ity androany ity nanomboka tamin'ny maraina izy io dia nosokajiana dépression tropicale no tanjakany ary nahitana fitomboana hery zany izy nandritra n'ity tontolo andro ity ka vinavinaina azo anarana annual izay salotra ny anarana Jobo ny mombamomba azy dépression tropicale zay dia mahatratratra any amin'ny 5 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny izay raha natafiotra 70 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana izy io ary mahafaka hatrany amin'ny 80 kilometatra isan'ora any amin'ny 770 kilometatra avaratra atsinanan'ny Atsiranana moa zany ny misy ny fohibeny tamin'ny 3 tolakandro teo mahakasika azy indrindra dia tsy ahina zany ny hiditra eto Madagasikara ny ivony nefa kosa dia manamafy hatrany ny atsiokany avaratra aza zany izy indrindra ho an'iny amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy iny manakorotana ihany koa ny atmosfera any amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny nosy mandritry ny 3 andro ihany koa ny fandalovany io ao avaratry ny Madagasikara ao. Arak'izay dia anatin'ny 3 andro zany tsika dia miaina ao anatin'ny avaratra aza hatrany zany ny ilany atsinanan'ny nosy ary ny maripana ihany koa tsy misy fivana firy ny voatany sy ny morotsiraka atsinanana fa ny tendrony avaratry ny nosy iny no atsapana fidinana kely izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny 3 andro ho avy. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny arapiso vao maraina dia isy ny orana malefaka miatoato amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iray manontolo somary betsabetsaka izay orana izay any amin'ny faritry ny Savasy ny faritry ny Diana mandraona kosa raha naherika ho an'ny ilany atsinanan'ny Atitany sy ny faritra loatra mangorota tafiditra ao anatin'izay ho an'ny voatany dia mandraona ny andro vao maraina ny ambony kosa maina tanteraka aloha zany ny andro somary isy ihany ny zavona any amin'ny manodididina ny tendrombohitry ny Isalo any ho an'ny faritry ny Olombe zany izay ho an'ny rapiso tolakandro dia nitoy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratry ny Anosy sy ny faritra Analanjorofo mandraona kosa ho an'ny faritry ny Vadivavafitovinany sy Atsimo Atsinanana misy ny herika any amin'ny faritry ny Alaotra Mangoro any ho an'ny rapiso indrindra ny tapatapakandro hariva zany ny aty amin'ny faritry ny Melaky sy ny tapany avaratry ny faritry Menabe kosa dia misy ny orana tandrivindraona amin'ny sitokotoko ho an'ny rapiso hariva izay ny ambiny maina ny andro raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapiso dia ho an'ny voatany manokana dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 ny maripana ambony indrindra ho an'ny rapiso izay ny morotsiraka atsinanana kosa dia manodididina ny 17 ny maripana ambony indrindra ny ambany indrindra moa zany tsy dia misy fiovana firy raha ny ho an'ny morotsiraka atsinanana sy ny voatany ho an'ny tapany avaratry ny Nosy kosa indray dia midina tsikelikely ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritry Savasy Diana iny ny ambiny tsy dia miova firy ihany koa 30 degré ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Nosy ho an'ny androny alakamisy dia mitoy hatrany aloha zany orana ho an'ny tapany avaratry ny Nosy izay somary efa miendrika tandrivindraona izy ao anatin'izay ny morotsiraka atsinanana kosa dia mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany voatany mety misy hatrany ny erikerika zany ho an'ny androny alakamisy izay hatrany mandraona ihany koa ny andro any amin'ny faritry ny Melaky sy ny distrikany Miandrovalo izay mety misy ihany koa ny tandrivindraona amin'ny sitokotoko ny takariva ho an'ny androny alakamisy izay ny ambiny moa zany maina ny andro na dia somary mandraona amin'ny sitokotoko araky ny hitantsika zao mibaliky ny masoandro amin'ny morotsiraka andrefan'iny zany raha ny maripana voavinavina amin'izay alakamisy izay dia somary nisy fiakarana kely ho an'ny voatany ny maripana ambony indrindra torak'izany koa ny morotsiraka atsinanany iny fa ny tapany avaratry ny Nosy no midina hatrany amin'ny 17 degré celsius ny voavinavina any amin'ny faritry ny Diana ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Nosy kosa misy fiakarana kely zay any Morondava any 4 degré celsius ny voavinavina amin'ny alakamisy izay ho an'ny androny Azoma dia nitoy hatrany ny rotsakorana ny tapany avaratry ny Nosy ny faritry Diana sy ny faritry Sofia ary koa ny faritry ny Sava izay somary efa mitsitokotoko tanteraka izay orana izay ary miendrika tandrivindraona ho an'ny ilany atsinanan'ny Nosy kosa indray misy hatrany ny tandrivindraona ho an'ny morotsiraka mandraona kosa ny andro ho an'ny ilany atsinanany voatany izay mety arahina herika ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray misy koa ny raona ho an'ny faritry ny Melaky ny tany Menabe ary ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana izay mety misy tandrivindraona ihany koa zay ho an'ny takariva ny ambiny dia maina ny andro indrindra moa zany ny morotsiraka andrefana iray manontolo iny ny maripana voavinavina amin'izay
Zoma izay dia tsy de misy fiovana firy ny maripana amin'ny ankapobeny raha ny ho an'ny voatany sy ny amorontsiraka atsinanana fa ny any amin'ny tapany antsimo andrefany anosy iny no nisy fidinana kely ary koa ny tapany avaratry ny nosy dia miverina miakatra tsikelikely izay maripana izay amaranantsika azy ny tany falotony-rivotra teto Antananarivo nahitana fidinana ny tany falotony-rivotra izay raha ny teto Antananarivo nandritra ny farany herinandro lasa teo tafidina ambanin'ny fetrany OMS avokoa moa zany ny arefina tao anatin'izay 3 andro farany teo izay raha ny mandrafitry ny toetrandro nefa no jerena dia avy navinaina hijanona ao ambany amin'ny ankapobeny ny tany izay falotony-rivotra izay atao anatin'ny 3 andro manaraka izay indray ny meteontsika tamin'ity androany ity manasa anao hatrany anaraka izany veloma tompoko.